Ya, faenina, andimy faenina atsika zao. Koa manentana atsika vahoaka malagasy ny tena ka rehefa malagasy tsy mivaky volo dia entanina mba anao zay mitraka rehetra fa ny tanora mitovy amiko mba sahy mijoro amin'ny fahasahiana fa atsika zay mety ambanibanin'olona tsony ka entanina atsika vahoaka malagasy mba hiara hitsangana atsika mba hiraisaina atsika elantsika manomboka androany ny fitsitokotokona satria fitsitokotokona io mamotika be da be ny zavatra poteny izy io ka noho izany entana atsika vahoaka malagasy rehetra hatramin'ny faritra rehetrarehetra maresaka sy province entana na jiaby atsika vahoaka malagasy indrindra fa tanora mitovy aminahy mianentana anao koa za mba hiara hitsangana atsika ary mijoro ihany koa manaova télé miakara vidéo manaova rehetrarehetra ihetsika mba hahafahantsika ampandrosan'ny Madagasikara haingana dia haingana fa atsika tanora nefa avy ny firenena mila mihetsika atsika tanora amin'izao fotoana izao satria atsika mihitsy no havin'izao firenentsika zao ho avin'izao Madagasikara malalantsika zao ka noho izany entanina atsika manenta mavesatra nare mihitsy ny tena vahoaka malagasy na haiza izy na avy aiza izy fa mitsaka vahoaka malagasy zay matsiapa-tena fa malagasy izy dia andaotsika hiara hitsangana hiraisaina hihombokevitra fa hesorina le fitsitokotokona taloha ary heverina fihavanana mihitsy zao fitondrantsika zao ka noho izany manentana re tompoko entanina indrindra ka fa ianareo vahoaka malagasy rehetrarehetra ianareo mpitondra fanjakana zay anisany manoatra ny Rajaonarimampianina tohanareo zahay tanora mba hanohitra ny hery ihany koa analika herve satria na efa mafana fo am'izao raha zao dia entaniko mavesatra mihitsy ianao tohany zao fitondrantsika zao tohany zao Madagasikaransika zao lika herve mitsangana na lika herve mba hiara hiasa aminay koa ary zay volona hiara hiasa aminao anao apôstôly Marika Tatandraza koa manentana anao zahay ary mila anao haingana dia haingana dia haingana dia haingana i Madagasikara satria raha mbola holo ihany hitondrany Madagasikara resaka politika maty ny vahoaka malagasy maty ary tena reraka zay vahoaka malagasy fa entaninay na apôstôly Marika Tatandraza miara miasa aminao zahay tanora satria na tanora mitovy aminay tena vonona zahay hanoana anao hatramin'ny farany tena vonona zahay hiara hiasa aminao ary manentana anao zahay ary mila anah mihitsy Madagasikara amin'izao fotoana izao satria potika zao firenentsika zao ianao malagasy za koa malagasy ka dikan'izay manentana anah zahay tompoko manenta mavesatra anah zahay apôstôly Marika Tatandraza mba mitsangana hitondra an'izao Madagasikara zao hentinay ao Madagasikara ary hentiny vahoaka malagasy fa mijaly satria anah ny hiraka avy any an-danitra hiraka ny Jehovan-Andriamanitra zany ka manentana anah zahay mba hitondra anay vahoaka malagasy satria anao no herinay farany anao ny vahevitra solution farany amin'izao Madagasikara zao anao apôstôly Marika Tatandraza ka noho izany manainga anao zahay tompoko manentana anao zahay vahoaka malagasy zahay tanora manentana anao zahay vonjeo Madagasikara fa mijaly tsy tatao foana ne hirany mpihira regny hoe vonjeo gasy igny tena marina igny hoe milanao ny gasy milanao Madagasikara ka noho izany manentana anao zahay tompoko ary apetraka anay aminao ny fatokisana momba ny fitondrany Madagasikara zahay tanora zahay vahoaka malagasy tena resy lahatra aminao ary satria anao fa efa manalalam-panorenany avy any an-danitra zany ary ny fitondrana tsy mitongilina tsony fa fitondrana mirindra milamina ary misy matoko zany fa ihova marina i Madagasikara ary raha ianao apôstôly Marika Tatandraza ny lany tena miadana zay vahoaka malagasy mankasitraka anareo tompoko ary misy matoko zay fa hiara hitsangana antsika hiara hiasa